Fa fianakaviana mipetraka amin'ny trandro misy 130 traboina noho ny hain-trano tany amin'ny distrikany Vohipeno no notolora ny fitondram-panjakana kojakoja misy 910 tamin'ny alalan'ny ministeran'ny postra malagasy. Tonga tany an-toerana moa nanolotra izany ny ministra tompon'andraikitra hotatery Lemana Elize sy Rodriguez Afimaly. Izay fahavoazana mahazo ny havana, mahazo ny teny. Izany sotovana malagasy izany no nentin'ny fitondram-panjakana nanampy ny olona misa 700 traboina noho ny hain-trano tao amin'ny commune Nato ao amin'ny distrikany Vohipeno. Kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro hatramin'ny 910 isa no natolotra ny ponina, siny, vili, sotro, zinga, ny ampy koba 13 gony. Koba fenso. Izy io dia vokatra eto Madagasikara dia araka ny zay no faritany ONN. Misy varmena nanaovana azy, misy katsaka ary koa misy vitamine. Isaky ny trano zany amin'ilay trano traboina dia anolorana reto atao hoe jogy anankiroa. Dia isy lovia anankiefatra ohatr'izao. Dia isy koa sotro efatra ohatr'izao koa ho an'ny tsirairay. Nandray an-tanana ny fampahombiazana ny fizarana ny solon-tenam-panjakana eny amin'ny faritra Vatovava fitovinany sy ny prefektura ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo eo anivon'ny ministeran'ny postra malagasy. Nitohy amin'ny fandavorariana ny fametrahana ny wifi bojo na wifi gratuit ho an'ny tanora ao amin'ny distrikany Vohipeno ny fitsidiana notarin'ny ministra ao amin'ny faritra Vatovava fitovinany.